Mati, ila vivarutena. Mati, sisi pamutani. Mati, sisi paunena. Mati, sisi pitumani. Mati, elai vivarutena. Mati, sisi pautani. Mati, sisi paunena. Mati, sisi pitumani. Nipivavaka nandalu te misausha nademani fafatuza ku nopimalu uriza unitaduma mini Simba murume tuishi Mamuka salifati Fatu vavila Tifitefi Nafiyana nafita Nafi Ilahi Diyaswana Jamanisa Fakamatana Fiteni Umewazile Lilanita Fakiza Liya Fubeni Umewazile Lilanita Fakiza Liya Fubeni Oh, umewazile Lilanita Fakiza Liya Fubeni Fui quando mi hai Fui quando mi hai cambiato Fui quando mi hai ti socio Fui quando mi hai cambiato Fui quando mi hai Fui quando mi hai cambiato Fui quando mi hai Fui quando mi hai cambiato Dio Between Tuantarano Bifianatu Nyantioniait Rufani Rinao Ise Mamiku Pitira Biturue Tuantarano Bifianatu
Tumpo Nyantiaunyait Rufanirinaw Isip Amiku Afoy Kwanaw Niyay Tisuso Afoy Kwanaw Niyay Kapya Sawa Afoy Kwanaw Niyay Afoy Kwanaw Niyay Kapya Sawa Naisudifo Simplifiai naku Utuini fana Titaviduna Ruduficurit Rufikiasa Tumpoa Pita Kwe Watana Afure kwa Gaudia Tisusyo Afure kwa Gaudia Kapya Sawa Afure kwa Gaudia Afure kwa Gaudia Kapya Sawa Afure kwa Gaudia Tisusyo Afure kwa Gaudia Kapya Sawa Afure kwa Gaudia Afure kwa Gaudia Kapya Sawa Afure kwa Gaudia Afure kwa Gaudia Kapya Sawa Afure kwa Gaudia Afure kwa Gaudia Kapya Sawa Yeah. Matsy asiana kely maka-inspiraka kely zany amin'ny zavatra ohatrany itony satria araky ny lazaiko anareo hoe rehefa mihaino an'izay hira zay tena tsapako hoe henonao mihitsy zany le fidiran'ny fanamasina ao anatinao ary manahirana izy io satria mametra anao amin'ny zavatra maro ary mila fitandremana na amin'ny alalan'ny teny na amin'ny alalan'ny fihetsika na amin'ny alalan'ny zavatra lazaina mila fitandremana ary mila hajaina amin'ny sy apetraka amin'ny toerana ambony ny toerana tokony hametrahana n'Andriamanitra na Jesosy Kristy na zay Andriamanitra inoantsika tsirairay avy. Tadio fa ny tsy finoana dia midika ihany koa hoe finoana. Ne pas faire de la politique, c'est aussi faire de la politique. Ne pas croire est aussi une manière de croire à un autre Dieu ou à une autre chose. Fa le teny hoe mila mitandrina be amin'ny fametrahana tapony roa farany avo dia avo ny voninahitr'Andriamanitra, ny voninahitry Jesosy Kristy amin'ny zavatra atao tahaka itony dia manahirana. Izay no aty ny voalohany dia efa mametraka fialan-tsiny
mametraka fonana fa tsy feno ny mpanomponareo. Manana an'le fo kely adaly ty izy. Ty fo kely adaly ty manko matetika izy io mitondra any amin'ny mihoatra. Rehefa ny fo no miditra ao anatina ady, ao anatina fifampiresahana, na ao anatin'ny resaka na ao anatin'ny ady-hevitra, dia matetika mandeha any amin'ny lalana diso. Ifonako sady re tompoko, raha sanatria misy torapo, ary ifonako anatrehan'i Jesosy, raha ohatra misy fo diso na fo lentika mitranga amin'ny fandaharana izay ataoko eto. Miarahaba antsika rehetra, mipodsatroka tompoko, ary miondrika sy mitraka ambony dia ambony mijeran'izany tompo, mitraka ambony dia ambony mijeran'izany tompontsika nahary antsika izany, ary miondrika ambany dia ambany eo anatrehan'ny voninahitrareo. Salama aby fa antsika. Za mino fa salama isika fa ny paozintsika no tratry ny aretina antsoina hoe Andry Rajoelina, ny aretina mahazo ny paozintsika. Ny andao any amin'ny arak'hira dia hanolotra ny hira mamela anareo ho an'ny vady aman-janako, satria dia mba andro alahady ihany ny andro. Amin'ilay sasany aty Frantsa zao, ny fianakaviana rehetra isan-tokantrano mba miaraka amin'ny vady aman-janany. Marina fa somary aviavy ny orana. Misy activité azo hitondrana ny ankizy. Io jereo nanao razazy ara tsy vitako akory nefa tena lazaiko anareo hoe tsy fahalalam-pomba raha ny tena marina, fa lasa lamaody koa moa volombava. Fa ty volombavako ty tsy le lamaody ty, fa tsy fahalalam-pomba ny miakatra ambonin'ny live ohatran'izao, tsy fanajana olona ny hoe misy zavatra tsy mety ary tsy manaraka ny protocole ny zavatra ataonao, indrindra zany fa itony volombava itony. Ialana tsiny sahady re tompoko, fa na ny alina fotsiny ary efa tamin'ny 4 maraina vao niala ary mba nisitrika natory tao amin'izany atao hoe fandriana amin'ity andro mangatsiaka na dia misy soafazy ara ny tena tsy maintsy nandeha maraina ihany koa hamonjy ny fotoana isan-karazany ahafahana mahita ny rirany sy ny hitsiny amin'izany atao hoe fanompoana ny malagasy izay. Ka izay teniny izay hirany indrindra hoe afokanao ny haiko izay. Tena marina tompoko, tena marina, satria raha anao an'itony zavatra itony dia mila mahafoy zavatra be dia be. Tena mahafoy zavatra, tena zavatra tiako indrindra zao isaky ny alahady le amin'ny 12 iny mandeha manao tenisy avy mivavaka. Tena lazaiko anareo fa hatramin'ny nanaovako an'ity fandaharana ity dia nafoky tanteraka ny tenisy. Nafoky tanteraka ny apéro amin'ny 12 atoandro. Nafoky tanteraka ny fisotroana cognac amin'ny après-midi sy ny fofohana an'le sigara be amin'ny digestif ny après-midi ny lahady. Ary nafoky tanteraka ny fiarahana misakafo amin'ny vady aman-janako ny atoandro ny alahady. Misy anankiray izay tena nanohana ahako mihitsy, akamo mipetraka any États-Unis, mihaino anahy izy mivady, dia le amin'ny 9 maraina ny alahady iny hony miaraka amin'ny croissant
jus d'orange na jus de pomme. Avianao azy ry zany, de misotro kafe izy mivady, de alefany amin'ny télé, de na izy indraindray amin'ny télé ao an-dakozia no mijery amin'ny télé cuisine à l'américaine, afaka andraisana petit déjeuner, satria mbola matory ny ankizy, de sady mijery somary atao moramora satria sao manaitry ny ankizy. Dia eo zay mivady ozy mijery anao, toy any sambatra anareo ny alahady dia fotoana fiasana aminay mivady, du moins ho anahy, de tsy misy zany fisakafoanana miaraka ny alahady zany satria tsy maintsy noana ihany koa ny ankizy, noana madama, noana mademoiselle kely, de izy mianaka matetika ny alahady miaraka mihinana. Tsy maka-lagy izy ireo ary tsy maka problème fa hoe io no ataon'ny papa. Et que ma fille des fois vient me voir, des fois elle vient me voir me dire bon courage papa, tu sais très bien que ton premier soutien c'est moi. Toana ny fonao magneno an'izany zazakely 7 taona no miteny an'izany. Tu sais très bien que ton premier soutien c'est moi. Vas-y papa. Anika ndray andro hariva talata, taratara nody, de tsy nisy tam'izay raha tadidinareo. Elle m'a appelé avant 19h, quelques minutes avant. Mais papa, tes auditeurs t'attendent. C'est pas bien ce que tu fais là. Et moi, je lui ai dit, mais je ne peux pas, ma fille, j'ai des rendez-vous, j'ai une réunion avec les gens d'ici. Je suis dans une structure de campagne pour la réélection de Emmanuel Macron. Ah bon, elle a dit, tu es aussi là-dedans? Oui, j'ai dit. N'oublie pas Madagascar, hein? Une fille de 8 ans, tout court. Donc, n'oublie pas Madagascar, hein? Parce que là, les gens, ils t'attendent. Tu sais, ils espèrent beaucoup de toi. Tokana kely atao anatin'le fivoriana dia mivavaka. Ampio Andriamanitra aho amin'ny lalana tokony alehako, toro lalan'ny mpandresy aho, ary alaviro ny fahavalo, alaviro ny ratsy. Taio lay zanako vavy sy ny vadiko iaho tamin'izay andro zay. Apetrako am-pelantananao feno ny fiainana iray manontolo. Lazaiko anareo fa fijoroana vavolombelo ty ijoroako ty. Tena sahako milaza aminareo. Fa raha tany Madagasikara, miasa saina foana ianao, ho voasiniva io contrat io. Sa tsy voasiny satria hainareo ihany ny ampiasa ao Madagasikara. Tsy mahavelo zany asana mpanao gazety zany any Madagasikara. Voasiniva io. Ny ahy moa tsy mba de fombako le mivavaka hoe omeo an'io asa io a Jesosy. Ataovy io, tsy mivavaka amin'ny zavatra materiel zany aho. Hoe omena tomobile na omena reno. Tsy mivavaka amin'izany aho. Donc tsy mivavaka mihitsy aho amin'ny resaka hoe omeo ahy io contrat io, omeo anahy io euro million io. De sahiran-tsaina ianao any Madagasikara, mandra-pavita an'le normal itony volo itony raha mihitsy anahy. Satria raha ny asako tany Madagasikara farafahakeliny 13 ny société tataniko. De eritrereto aho anatin'izany société activité karazany 13 zany, ny fiasan'ny sainao sarotra de sarotra. Rehefa tonga taty an-dafy ka nanapa-kevitra ny hoe andao am'izay hipetraka any an-dafy,
définitivement tamin'ny taona 1970 dia niova ny lanonana. L'amour de Madagascar m'a poursuivi et a su me convaincre de faire, du moins d'agir. Chose que je voulais tout le temps éviter. Mais un jour, au mois de novembre 2017, je me sentais obligé. Et là, j'ai commencé à faire. Zany hoe raha tianareo fantatra zany a, sitrana fandaharana maromaro nandalo tamin'izany hoe izany ve sy ny hoe fandaharana tsisy titre nanomboka novembre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Efa 5 taona zany zao ty fandaharana ty. Tamin'izany nanao fandaharana Facebook ohatran'izao tamin'izany, dia lazaiko anao fa mbola tsy nisy zany hoe Laikoto, mbola tsy nisy zany hoe Ogi, mbola tsy nisy zany hoe izy ty le zandrikely mahay ankiray ty, izy en parle moa, mahay koa le bandikely iny. Tsy mbola nisy ny hoe manao émission tahaka an'itony. Fa taty amin'ny 2019 taty izy no tena nanomboka nihazakazaka. Ary tamin'izany moa no tena rehefa hoe nanomboka taty 2017 zay, ka naka ny Madagasikara naka nanao krismasy, de hoe ialà indray zay tsy voasambotra eo, dia efa tena mahaza amin'ahy. Natahotra tokoa ny tena nody tany tamin'ny volana desambra 2017, hanao Noely sy taom-baovao. Kanefa ary teo no nanomboka nahatonga saina ahy hoe ty Ngara Jonary Mampianina ty no anisan'ny président fanakaikikaiky na mety midepasy mihitsy ary ny toe-tsaina nananan'ny professeur Albert Zafy. Ratsiraka Didier no nanao ny liberté d'expression. Professeur Albert Zafy no nizaka ny vokany. Satria dia tamin'ny andron'ny professeur Albert Zafy dia tsy nisy mpanao gazety na mpanao politika migady zany. Fa tena maivay mihitsy i ray aman-dreny Albert Zafy tamin'ny diabolisation. Nandovan'izay système anankiroa zay Ratsiraka Didier sy Albert Zafy, Andriamatoa era Jonary Mampianina. Satria rehefa tena tonga teny vady tokoa ny teny, de tsy afenina fa nanao fety tao anatin'ny tahotra hoe sao de vous sambotra, sao de vous sambotra. Kanefa ny rehefa nisy fety noman'ny fianakaviana raha Jonary Mampianina, de lazaiko anareo fa namako a, ny rahalahin'izy iny alohan'ny faranahy, raiky lasy tamiko teny Ankatso, de gaga ny tena. Fa invité tany izahay mivady. Fa maty manko le akamako zay hoe Tina ny anarany, Père Zanamo. Tena akamako akaiky zany teny Ankatso. Ninvité-n'izy mivady zay tamin'ny rarahan-dranony zay mivady, tena gaga zay hoe tsy sambotra antsika zany ny Ngara Jonary Mampianina. Malheureusement moa tsy tao Ngara Jonary Mampianina sy voangy tamin'izay noho ny raharaham-pirenena, fa teo ianao no tonga saina zany. Rehefa nahita ihany koa ianao an'ity le vatapaty nentina nandehandeha sy ny karazany, de tonga saina aho hoe ary le bandy ity zany a tena matati-dono. Matati-dona zany le rangahy ty, miala tsiny ataoko hoe bandy satria ny tokony ho fantatrareo fa alohan'ny politika dia mifankalalo zay sehatra Jonary Mampianina ary mpinamana ihany koa. Tsy hoe namana mifankahita isan'andro, fa rehefa mifankahita de mahafinaritra any am-piangonana, any amin'ny restaurant, avant qu'il ne soit ministre bien sûr. C'est quelqu'un qui avait l'humilité malgré ses parcours.
bien garni, mpampianatra roa, expert comptable tsy auditeur ary. Ny nivoana expert comptable zany nivoana doctorat zany tokony ho fantatritsika rehetra. Mpampianatra ary tany amin'ny Inska io, mandeha makany Canada mampianatra. De mba fiera ihany ianao mifandray tanana amin'ny olona ohatran'izany, tsotra be le olona. Faneniny zahay tamin'izany tao amin'ny restaurant La Jonquille. Non, tonga de niaraka nisakafo. Tamin'izany tany amin'ny 2000, on va dire hoe 2011 tany zany, alohan'izy ministra. De hoy aho hoe nandova tokoa le rangahy ty. Fa ny zavatra tiako lazaina anareo de zao hoe betsaka manko ny fanontanianareo ato ambadika ato hoe Dora iza no mety ho tonga eo, hoe iza an'izao, hoe iza an'izao. Fanontaniana maromaro izy ao, efa misy 3 mahera, hovaliako daholo reny, aza matahotra nareo. Fa tiako fantatrareo ihany hoe ny fanaovana an'itony zavatra itony, si vous n'êtes pas passionné, encore moins vous aimez pas ce que vous faites, vous pouvez pas, vous pourriez pas tenir longtemps. Vous allez divaguer, vous allez raconter n'importe quoi. Et même le plus gros du problème, c'est de rester cohérent par rapport à vos dires il y a 3 ans, 4 ans de cela. Misy mpanao politika zay niteny tamiko hoe dada rangahy ty ozy. Fa mbola tadidin'ny olona ny teniko tamin'ny 2009 ozy. Ben oui, misy karazan'olona matadidy. Zavatra teneninao anankiray fa ny valalam-paimandry no mora manadino. Fa misy matazona an'izay le mémoire collective zay a, de averiny aminao iny rehefa avy eo. Tratran'izany Andriamatoa Andry Rajoelina tany Sambava hoe vao tonga teo hoe vao tao anaty propaganda ianao de efa nilaza hoe ampitomboinao avy telo eny ny vidin'ny vanille, de nanaraka anao ny vahoaka, fa rehefa tonga ianao nampidininao 100 eny ny vidin'ny vanille. Ary tezitra no sady malahelo ny vahoaka. Atolotra amin'ny vady aman-janako ity fandarana ity satria tsy maintsy tohana ihany ny fonao ary malahelo maheno an'le mahita an'le sy maheno entam-pisakafoanana zay bainina zao. Anao ve bainina androany sa tsy anao? Zay manko ny olona tena akaiky ao de miantsaka hoe bainina ary iny bainina iny tiako. Fa le président zany tsy de zakako loatra satria ohatra mampisidisidy an'izany zany titre zany ary tsy mendrika an'izany ny teny. Bainina no tiako tompoko. Raha teo akaiky mifoky nareo de tsy ho bainina, fa raha mbola président zany mbola mihafahafa ahako satria manjary tsy mamendrika le antsoina hoe président zany raha mbola gasy. Madagasikara ny firenena be président indrindra. Président fokontany, président fédération, président secta, président zao, président Makorela, président syndicat, Madagasikara no anisan'ny firenena be président indrindra. Kanefa ireo président reo Madagasikara no anisan'ny manana président tsy mendrika indrindra eto ambonin'ny tany. Zany raha antsoina président zany en tant que gasy tsy voninahitra zany tompoko. Antsoina ministre zany en tant que malagasy tsy voninahitra zany tompoko. Bainina tiako, bainina tompoko ny tiako. Bainina de fa milamina zay. Ary na antsonareo koa raha hoe voatavo de fa milamina koa satria araky ny lazaiko taminareo teo hoe le voatavo tsy zany no tsy ahafleurir Kotomalala. Antsonareo loko zany. Tsy zany mihitsy no mahazava-boary, tsy ahazava-boarin'Andriamanitra. D'accord? Raha ohatra nolotra hira ray ho an'ny madamotsika. Ty hira ity dia nanokafana ny
Alina ouverture tamin'ny rarahana mivady, soratra nataonay tamin'ny Mazanga. Gaga ny olona nisy 3 mahery tamin'izay andro zay teny amin'ny plazy andro hariva. Gaga ny olona hoe raha ny fahafantarana anazy zany de hoe tsy heno hira gasy zany. Fa rehefa nandeha le ouverture de gaga taon'ny ankamaroatra hoe tena lery ve? De vao gaga hoe tena hay lery miheno hira gasy any. Lava. Tanareo miaino an'izany hira zany dia mba hampianariko anareo manko zany ampitaiko aminareo ihany koa. Aza reraky mivavaka. Na tsy mikipy ary masonareo fa lasa mandeha ianareo. Aza reraky mivavaka. Aza reraka. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Miôdôdy eny an-danitra eny. Eny amin'ny rivotra iainantsika eny. Eny amin'ny fifandraisana amintsika mpifandray amintsika menakavy eny. Mifankampanahy. Miaina tanteraka tao anatin'izany atao hoe fankam-panahy. Indrindra zany hoe fankam-panahy amin'ny fijangajangana zany. Ny tenako tamin'ny fahataon-drako ary nahitako loza io. Tsy mbola nahita averiko ty. Fa zavatra ray no nahasaove anahy tao anatin'ny fiainana de niverenako malaky namonjy an'izany atao hoe Andriamanitra. Sy niaraka tamin'Andriamanitra ary tombon'Andriamanitra. Mivavaka io zany sy ny famakiana ny soratra masina. Miaina ny tenin'Andriamanitra ary miasa ho an'Andriamanitra. Zay tokony nahavitra. Fa tsy mbola nahita teo amin'ny manodidina anahy ka olona miaina tao anatin'ny fijangajangana. Olona ny fijangajangana manko dia mitondra any amin'ny lainga. Mety hitenonareo hoe mampiresaka koa raha Fleury mba manontaniana manodidina anahy. Fa tena tao anatin'izany fijangajangana sy ditra izany tokony tenako zao. Ary hatramin'izao mbola maro ny olona tsy mino an'izany. Hoe niova tokoa ve lery? Tena niova ve lery? Zao tsika magneno zao misy namana anankiray zay zao tena niova ary tena faly aho hoe mivavaka lery ary tena manompo an'Andriamanitra. Izay no manavitra ary io lalana io ihany no manavitra. Fa raha Andriamanitra tokony no entina hanaovana excuse andehanana any amin'ny fijangajangana de tena miteny aminao fa ho potika ianao. Tena potika ianao ary hopotehana ianao. Anenina tongotra aman-tanana ianao amin'izay fotoana izay. Tamin'ny anahy de efa nisy menasy maromaro nataony fa tsy nieriko ihany. Malefany trano efa amina tapitrisany maromaro toko. May. Kila tsisy raisiny. Mbola natevina ny vola sy ny saosy tany amin'ny banky de mbola nanohy ihany ngiarako eto malala. Nanohy ihany izy. Fa niveleson'Andriamanitra tany amin'ny farahatiny teo vao kompona fonan'i Jesosy. Veleson'Andriamanitra tany amin'ny farahatiny ngiarako eto malala. I voatavo io zany, i lokoso io zany. Teo vao hoe fonan'i Jesosy. Ary tena mifona latsa-dranomaso. Nanao fibebahana enim-bolana mahery tokoa. Ary saky niafara tamin'ny famonotena mihitsy aho. Teo izy no nipoitra hoe fa maninona no sombanao ny tenanao izy. De tsy tohizako ny toany. Verina zero ny saiko io. Ary tena afaka mirehareha amin'izao fotoana izao. Fa ity zava-pisotro ity sisany tsy afaka. Fa na le sigara be ara, gesta teknika fotsiny le teto iny fefa navoky. Aza reraky mivavaka ary ny olombelona no azonao fitahana. Tady ty teniko ty. Ny olombelona no azonao fitahana
Ny tenanao no azonao. Misy manko olona mandangy amin'ny tenany. Tena mandangy amin'ny tenany izy. Mitady an'Andriamanitra izy nefa mamitaka ny tenany. Reny karazan'olo reny tsy pardonné reny. Samihafa le hoe tsy malala izy. Fa rehefa tonga amin'le sehatra izy vao malala hoe tsy nentina nataoko tak'izao, tsy nentina nataoko tam'izao dia fomba izy dia mibebaka. Fa raha mahalala ianao no minimanao ary ataonao excuse Andriamanitra, tena lazaiko marimarina aminao fa potika ianao. Ary ho potika ianao. Zay manko ny zavatra amin'le politika ao Madagasikara. Mody mivavaka ary zalahy. Mody mari amin'ny mitokana zavatra ny fiangonana ary zalahy satria invité. Fa mialokaloka ao anatin'ny fiangonana, mialokaloka ao amin'ny sehatry ny fivavahana, ireto jolahy, reto ondry, zanak'ondry mitafy inona le toyany? Fahatsiarovana ary Karine Gaefa ianao mikabary. Mitafy ody janak'ondry izy nefa ny tadidiko biby ty sa inona ty? Tsy azo anaovana fitaka. Androany ianao mety nataonao multimilde ianao. Multi an'izao ianao, multi an'izao ianao. Ary indrindra fa ireny olona miseho andeha hanompo vahoaka ireny. Miseho hanompo vahoaka kanefa miaina tanteraka ao anatin'ny lainga sy ny fijangajangana dia anisan'ny potika ihany koa. Mijoro ho tompananatra ianao nefa ianao fopona. Potika koa ianao, tsisy zavatra vanona ho azonao. Jereo Lalatiana Rakotondrazafy. Elle a beau être ministre, mais qu'est-ce qui se passe? Tsy ananan'ny olona estime, tsy ananan'ny fiangonana estime, tsy ananan'ny fiarahamonina estime ary nantena ka ahafahanao miala sy miady amin'ny ino izy teo tentation, miady amin'ny fakapana. Ny tsy misy olombelona tompoko rary nofo, rary saina ka tsy mafy am-panahy maharitsy fakapana. Tsy marina zany. Azonao fitahana ny manodidina anao, azonao fitahana ny tenanao, fa Andriamanitra tsy azonao fitahana. Teo any miverina zero tompoko ary tsapako izay zavatra ifampizarako amintsika mianakavy. Ndao
Ifutiki laibiti sabana na irai Rizula nuduri Kanira nifiti Ukaluchu now Mamani kukuki Niwe wakakina Asamara Napira Ifutiki Laibiti Laibiti Amna Nairai Misura Muduri Baina Ie, raha momba an'izay moa zany tonga dia lazaiko teo amin'izao hoe aza mieritreritra akory hoe ho avy mitagataga-vanika na hoe gentil aminareo ary zaka hoe hieritreritra zavatra hafa. Raha resaka fitiavana zany ara-panahy sy ny tombony sy ny plusiny dia ny vadiko no tiako indrindra ary tiako irery miaraka amin'ny zanako ary Andriamanitra miaro ako amin'izany. Dikan'izany raha mitsikitsiky aminareo ka sympatika aminareo tsy midika zavatra maro zany fa ny ahy irery ihany no tiako ary tsy atrakariko amin'iza n'iza. Alefako aminareo ty sarcasme na humour nga mamanina ity. Mamaly ny fanontanianareo maromaro izy ao anatiny ao. Eno tsara, alefako eo amin'ny 3 minutes eo izy dia anareo no apelako azy rehefa hazavaiko ny antony avy eo. Dahory. Bonsoir. Bon, je suis très content et très ému de me retrouver en Suisse. Oui, parce que pour un Africain, venir en Suisse, c'est un peu venir en pèlerinage, quoi, tu vois. Mais oui, quand un Africain se promène dans les rues de Genève ou Zurich, c'est comme un chrétien qui se promène à Lourdes ou un musulman à la Mecque. Il n'y a que des lieux saints, tu vois. Oui, parce que tu es là, tu te promènes, tu trouves des Africains en prière devant un bâtiment. En fait, ils sont en train de prier devant la banque où leur président est venu cacher plus de 450 millions de dollars, tu vois. Et ils sont là, ils prient pour que par l'opération du Saint-Esprit, ces 450 millions d'euros retournent au pays, tu vois. Puis tu continues, tu trouves d'autres Africains en prière devant un autre bâtiment, tu vois, c'est une clinique privée ultra perfectionnée où ce même président vient tous les mois subir son check-up, soigner ses entorses, ses rhumes. Et alors il prie pour que par l'opération du Saint-Esprit, les 450 millions là construisent la même clinique là-bas au pays, tu vois, mon ami. Alors, il y a tout un circuit comme ça, tu continues, tu vas tomber sur le palace où ce même président vient, Thalasso, Sona, tous les mois, puis tu continues, tu tombes sur l'école où il a mis ses enfants, tu vois. Et il y a un président africain dont je tairai le nom, peut-être qu'il y a des Camerounais dans la salle, tu vois.
Alors, Hitanao zao zay a, manao allusion izy a, mais je me tairai les noms izy. Peut-être il y a des Camerounais dans la salle. Sans le dire, mais le dire autrement. Dia, zay natao hoe arme absolue an'ny chroniqueur. Ngamamanina manko dia chroniqueur izy ity, ary tokony ho fantatrareo. Alohan'ny nahatonga azy tao amin'ny Radio France Internationale dia efa niara-niasa tamin'ny Laurent Ruquier izy a, tamin'le hoe tamin'ny France 2 zany, on a tout essayé. Tany amin'ny Europe 1 koa izy on va se gêner. Africa Radio, tamin'le journal de Maman chaque matin. De zao izy am'zao fotoan'zao Radio France Internationale avec ses sarcasmes, ses humours. C'est un humoriste, auteur, producteur et chroniqueur. Ary zay statut zay sarotra zay. Raha ohatra misy olona hoe se sentir visé ao anatin'le chronique na le humour ataon'le ry, de sarotra ny avoazanao azy ao anatina procès. Satria ny lalàna frantsay dia tena anisan'ny lalàna développé eto ambonin'ny tany. Ary misy pitsopitso maromaro ao anatin'ny lalàna frantsay zay tena manaja tanteraka an'izany atao hoe liberté d'expression zany, ary droit à l'information ihany koa. Eo zany mila hoe mihaino tsara ianao an'le zavatra lazain'le olona sy ny zavatra tenenin'ny olona. De zao no lazaiko anao. Tohizatsika kely izy. Il l'a dit sans dire et prononcer le nom de la personne. Ary eo madame Jerosy an'izy hoe arme absolue izy nomena na outil nomen'ny fitsarana mihitsy, men'ny civilisation frantsay européenne mba hamelezana an'ireto manao ny zavatra tsy mety kanesany dia raha vao tratran'ny kritika sy ny zavatra tsy mety aminy de mitory mankany amin'ny fitsarana ary nanomboka leo ny assemblée des juges, ny assemblée du peuple, c'est-à-dire ny assemblée nationale, ny sénat sy ny karazany amin'ny fanjakazakana zay tian'ny mpanao politika atao. Izay manko ny tantaran'ny liberté d'expression. Nosakanana ny olona tsy hiteny, nosakanana ny olona tsy mena information, droit à l'information, fa ao anatin'ny civilisation, ao anatin'ny lalàna frantsay dia manana sehatra mibahana ary atao hoe indétrônable ny mpanao gazety indrindra. Na itony mpanao antsika n'itony ara de tafiditra ao anatin'izany. Ka raha andeha hiady amina mpanao gazety ianao aty a Frantsa dia lazaiko marimarina aminao fa tsy maintsy mafy sy matanjaka ny argumentanao. Fa rara zany atao hoe fanaovana gazety no resy aty a Frantsa. Ny reto antin'ireto propos raciste, iny tsy mipardonne ny fanjakana amin'iny, tsy mipardonne ny fitsarana amin'iny. Ségrégation zany teneniko, quelle que soit sa forme. De mety miteny amiko ianao hoe ka ianao nanao an'izao vehivavy roa, tsy midika hoe ary raha diso le zavatra tenenina dia midika zay hoe tena manao an'le zavatra tokoa le ry. Fa raha marina le zavatra tenenina, hoe marina, de ny zavatra ataon'le olona incriminé ao anatin'le zavatra aloha zany de hoe diso hoe io zavatra io sa marina. À partir du moment anao miteny hoe marina l'izy, na vitan'ny partie adverse midémontrer hoe marina anie io zavatra lazaiko io, dia baibay 26-38 fa sady lany tamin'ny avocat ny volanao no vao mainka ianao afabaraka. Manontany maromaro nareo ao anatiny eo, tohizako le izy.
Le président Paul Biya, il adore tellement la Suisse qu'il passe plus de temps en Suisse qu'au Cameroun. Tu vois. Là, il l'a annoncé Paul Biya. Fa inga Paul Biya raha andeha hitory azy amin'io. Dia ozy izy hoe reto ny renseignement eo am-pelatanako. Zany hoe rara zany ny mpanao gazety. Rehefa miteny zavatra ohatran'io, chroniqueur, humoriste, on va dire, no andeha hiteniteny foana izy fa izy manana référence amina gazety. C'est sorata ny collaborateur na ny Cameroun. Ce qui nous concerne peut-être Madagascar ou France. Ou je sais pas, la Réunion ou Maurice. Ou Taïwan, Chine, pourquoi pas. C'est juste des fois, c'est pour dissoudre, dissimuler les olona zay sy identifié ao anatin'le resahana. Azonao? Fa eto izy milaza an'izy dikan'izany izy. Ary zay no tena grave. Manana profizany ambadika any. Ok. Ary raha hitory azy Andriamatoa Paul Biya dia alezy izy satria vomaika izy manana moyen légal autorisé amoahana ny proof eo am-pelatanany amin'izay fotoan'izay afa-baraka tanteraka ngia Paul Biya. Dia normal raha ny conseiller politique an'Andriamatoa Paul Biya miteny hoe calmons les choses. N'empêche que 2 371 000 vues. Droit à l'information, ça. Il l'a eu. Humour na les fanga maman. Mais d'accord. J'en ai. Avec 1023 commentaires. Il y en a qui fuient les impôts, il y en a d'autres qui fuient avec les impôts. Missan, et l'autre, ils ont dit comme ça. Ce qui fait que quand il rentre au Cameroun, les Camerounais disent le président Paul Biya est en visite officielle au Cameroun, tu vois. Comme le nôtre. Ses enfants sont en Suisse, dans une bonne école. Il a une maison en Suisse. Il a une maison aussi pas mal. Ma tout en tenant ça, ça t'immisce les îles. Ça crève les yeux où je tenais. Tsy afaka hitory amitsy andro rajol. Fa ny olona mitetapeta, tsy matapy-dono, nefa miditra ao anatin'le politika. Dia lasa mihazakazaka andeha hitory, tsy mahafantatra akory ny zavatra miandry azy. Tsy mahafantatra akory ny zavatra miandry azy hoe fa maninona le olona miandry. Parce que moi, je serai à l'aise pour défendre les droits des gens qui m'écoutent. Parce qu'en fait, je ne suis qu'un symbole. Symbole et c'est ça qui est important par rapport à la loi française. C'est ce gars-là, il est porteur de telle voix. Ary ny voix entin'iny ampitain'iny no tsy azo atao mihitsy no manaka anazy hiampitany amin'ny vao. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe ono a marina ve ireo zavatra tenenindreo, ono a fa nga ianao rery ny tompon'ity anaran'ity eto ambonin'ny tany. Ty surnom-ty. Fa maninona ianao no sy identifie tamin'ny zavatra nytenenin'le rangahy. Satria ve hoe misy milaza le lalàna frantsay hoe à partir du moment hoe misy zavatra fa manazava m'identifie fa hoe iry olona le olona tenenina dia hoe ok. Il y a une grande nuance entre nous. Tu t'identifies par rapport au dire ou bien où tu es identifié. Dans l'histoire, la personne n'a pas été identifiée, mais elle s'est référée par rapport au dire du chroniqueur. La question qui se pose fatalement à ce moment, marna veiu. Na un point footnera marna on attendait la scène des chroniqueurs, des fiteno. Voilà pourquoi, fallait qu'on a réussi. Tsy atahotra mihitsy atoko, zafady.
alohany anaovana zavatra anankiray dia misaina manatona ny conseil juridique fa tsy hoe olona mbola voatedavina na ny vola anaovana an'le izy ary mbola angonina hoe 5 000 € hono. Tsy izany toko ny fomba fiasa eto. Ny zavatra réfléchi, petraka tsara amin'ny tokony hipetrahany aloha, izay vao alefa, ary ny zavatra tao amin'ny fo amin'ny voatrandreny dia mitondra any amin'ny fahaverezana. D'ailleurs, ao anatin'le réplique avy eo, ao anatin'le réplique, mino tsara nareo na hatrany amin'ireny le zonin'ireny ary. Inona ny tady kirarony ene? Inona ny tady kirarony? Misy olona roa miteniteny foana ary tena miteny zavatra grave, tsy fantany akory hoe ampigadrana ty zavatra teneniko ty. Oui, azafady fa j'ai postillonné. C'est la fatigue qui fait ça. Oui. Et oui, tu es éthique. Paul Biya, 30 ans qu'il est au pouvoir, plus de 30 ans, mon ami, tu vois. C'est normal qu'il en ait marre des Camerounais. Hein. 30 ans, même avec une femme, 30 ans de mariage, c'est trop. C'est normal que tu prennes une maîtresse. Hein. Oui, vous les Suisses, vous êtes la maîtresse de Paul Biya, mes amis, tu vois. C'est normal qu'il prenne une maîtresse aussi. Parce qu'il y a maman. Enfin, dans le fond, il n'a jamais tenu une amzai. Les Paul Biya, quand tu m'as l'amené, à 11 ans, 3 l'information. C'est une liberté d'expression, ça, de tout le temps. D'aller, je les prends. Ça tient des Paul Biya, ça n'y a pas on a la scène, la femme en maîtresse. Zay azo lazaina mihitsy amin'ny kahana olona anankiray. Oui, sao tsy ianao rery na ity olona rery ity no tompony ditra eto ambonin'ny tany amin'io anaran'io. Parce qu'on peut en citer au moins 4. Amin'le anarana. Ary rehefa jerena ary le hoe izy aby le anarana célèbre ao anatin'io zavatra io dia tsy ao akory ianao. Vous n'en faites même pas partie. Alors zany misy zany le usurpation ana pseudo. Milaza ianao fa pseudo X célèbre. X teneniny eto tsy le porno fa X inconnu en mathématique. Hein. Sao dia mivadika zavatra fandray. Jerena nefa rehetra hoe le anina célèbre. Tsy ao akory ianao. Nefa le olona misarosé. Fitsarana tonga dia hijery. Bon, alors on va consulter Google. Jerena aby izy aby le olona anina célèbre hoe mitondra an'ity anaran'ity tsy ao ianao. Donc vous vous êtes identifié par rapport au dire de l'humoriste. Vous ne pourrez jamais, alors là, jamais gagner un procès de telle sorte. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas votre photo dans le truc. Il n'y avait pas votre nom. Et vous-même, vous étiez venu avec un autre pseudo, avec un autre surnom. Le olona rehetrarehetra ka iza zany amin'ireo le surnom reo jerenandray le ianona rectangle célèbre tondrany tsy ao ihany koa ianao. Vous vous êtes engouffré dans la gueule du loup. C'est-à-dire hoe ianao no s'identifie par rapport am'le diran'le olona fa le diran'le olona tsy n'identifie ianao. Tel est l'art. L'art et larmes qui appartiennent aux chroniqueurs, sinon humoristes. Tsy azonao gadraina amin'izany mihitsy izy tsy voagadra amin'izany. Fa ianao no hidona mirindra. Tsy fanao no milaza ny hoe izao mety forme zany procès zany fa matoa zany lazaina. Dia satria ho sahira ianao, ametraka défense
na fitoriana par rapport an'izany. Ary le olona alezy kokoa izy miandry. Zany afaka mitory. Misy bandrola ao azoko toriana tsara mihitsy. Fa zao, vao nanao an'itony fandarany tony, de tonga de misainteridira am'izany. Vao niditra tao anatin'izany atao hoe sauce politique. Il n'y a plus de vie privée. Je ne cesse pas de vous apprendre ça. Les gens, ils sont autorisés à vous attaquer, même dans votre vie privée. S'il n'y en a pas, tant mieux pour vous. S'il y en a, les gens, ils profiteront de l'occasion pour trouver la moindre faille dans votre vie privée. Et là, vous serez étalé, raconté, narré, ferez la une des journaux même. À partir du moment où c'est vrai, vous perdez votre droit par rapport à votre vie privée. Satria ianao fa niditra tao anatin'ilay atao hoe chose politique, chose publique. Là, il n'y a plus de vie privée. Ka ahoana mihitsy ianao miattaquer amin'ny bemolitra. Oui, bemolitra ny anaran'ilay zanak'olona amin'izao fotoana zao, taizany ny eny. Ahoana mihitsy ianao miattaquer any izy dizy teo mpatsafotsy io nareo. Jusqu'à misahidy jusqu'à tany vie privée an'ilay olona. Ozy le rangahy zay, rehefa torian'ny fanjakana izy, namango ny osiny, izy teo amin'ny fitsarana, tsy nila avocat akory izy. Izy teo amin'ny fitsarana. Tany de Gaulle tantara marina io. Ny bengo izy benginakay. Ny kabojinakay. Ka za mamango ny kabojy, ny benginakay ozy izy, ka za torianareo. Torany tao amin'ny fitsarana, afaka madidio le rangahy. Ben oui. Anareo no nijery ny tsikilanakay ozy izy, fa za tsy nampiseho anareo. Aza koa misy olo amango bengy ka iseho public, fa anareo no nitsokilana. Za miafina tsara amin'ny koinaka, ao an-tokotany, ao an-tranonakay. Ianareo ary no tokony higiana satria nareo tsikilo no an-tokantranoko izy. Za tsy mpanao politika, za tsy mpanao zao, tsy mpanao ino, fa za mpiposy ny asako izy. Vangoako ny osiko. Tsy anareo izy. Anao fa misy nuance indray zay. Le olona mijery tao anatin'le tokotaniny le olona de nitory. Ohatran'izay koa ty ray ity. Ianao no mijery tamin'le teny tenen'le olona de nahita ohatran'ny voan'izany andeha toriako. Zany natao hoe adalàna miarika soa tompoko. Ka raha manontany amiko nareo amin'ny fanontaniana voalohany iny, de voalohany indrindra aloha tsy fantako iza le olona teneninareo satria misy maromaro ny karazan'olona teneninareo amin'io ka iza marina amindreo le izy. Satria raha mitady an'le anarana atao amin'le hoe Yann Célèbre, tsy ao ny olona eritreretinareo angambany satria tsy ampy l'information hoe allons on va dire le hoe Dora fotsiny. Tsy maintsy misy tohiny, zao de misy 4 izy ato, karazana izy ato, de afantaranareo hoe tsy nitizy teo le zavatra teneninareo, tsy ampy ny information. Ka ahafahana miteny hoe ity ihany ity tokoa le olona, na ty ihany ity tokoa. Satria le zavatra rehefa manao an'io zavatra io, ary zay ny ara sy ny ary meo an-tanan'ny mpanao an'itony zavatra itony, dia zay le imprécision. Tsy ahafahanao miditra ao anatina précision ka hitorianao an'le olona rehefa avy eo. Zay le izy. Ary io zavatra io, tena lazaiko anao hoe arma tena nomen'ny ino izy teo, nomen'ny lalàna ny civilisation frantsay ho an'ny mpanao gazety, ho an'ny vahoaka amin'le droit à l'information, ka tsy ahafahanao hoe niena be dia be ny fitoriana na hoe mitory olona tao anatin'io zavatra io à partir du moment mivoaka ny ino dizy teo ny
zavatra momba an'izay teneninareo zay. Andrasa aloha ny tady amin'izy amako fa tsy hitako le izy. Asa aza miala nareo fa omeko nareo e. Io karazany efatra izy ato a ny tadidiko. J'ai pas envie de me tromper fa tiako tenenina anareo hoe zany olona teneninareo zany ary ny tsy ao anatiny akory. Misy film zay zao de El Dragon. Misy Dora ao. Comédienne du film muet. Dora Gerson, Dora Maar, Dora Wasserman, Dora Ida Bauer, Dora Bakoinis, Joséphina Dora, Dora Sakayan, ka izy amin'ireo Dora reo le teneninareo. Ary na Dora koa raha mbola misy hoe Dora film amin'ny Mia Frank Poel, film amin'ny Traverse Val, El Dragon, les Dora Mavor, Moore, Howard, dans le Canada. Ça, je vous dis, tellement l'information manque de précision. Et iza zany tianareo resahana, Dora Riparia, Dora Baltea, Dora Balte. Izy amin'ireo no tianareo resahana. Tsy ampy le information anareo. Torak'izay nanaovan'ilay Rakotomalala Fleury an'izy mba tsy hadanganana ery amin'ny tribunal ery. Fa rehefa somary domadoma moa dia tsy maintsy mandeha amin'ireny ihany dia ataoana amin'ny El Dragon, El Regresso d'Ien Guerrero dia misy an'i Dora ao. Oui. Zay ny amin'iny fanontaniana manaraka. Monsieur Fleury, raha sanatria mbola Rajella sy Ravalomanana nanao deuxième tour amin'ny 2023, izy novidintsika fanontanian'ilay Arabary Fluctor io ary mino fa samby tsy anaiky ary izy teo. Dia ianao ihany milaza fa mety hisy korotana, anao nga Jamal Romaric any mamaly mety hisy korotana amin'izao. Zao raha tsy miongana alohan'ny 2023 nge Andry Rajoelina dia zao ny zavatra teneniko anao. Raha tsy ino hoe raha ny tena résultat hoe Ravalo no tonga deuxième tour ifanena amin'ny Andry Rajoelina. Fa noho i Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana dia hitan'ilay Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy sy nisy ny HCC sy ny karazany fa Ravalomanana no adversera azo resena sy mora resena indrindra. Azonareo. Donc zany ny zavatra ho ataony montage ataony Andry Rajoelina sy ny ekipany dia mbola Ravalomanana sy Andry Rajoelina ihany no eo amin'ny deuxième tour. Ny zavatra hitsanga dia zao, Andry Rajoelina ihany ny lany fa à mon avis ça ne va pas durer plus de 2 ans satria hirotaka amin'izay ny olona. Hirotaka amin'izay ny olona. Bien évidemment, ce que je suis en train de dire là, si on sera à même à accepter d'être gouverné et présidé par Andry Rajoelina jusqu'en 2023. Et c'est là l'enjeu. Io no teneniko foana hoe raha tena tia tanindrazana izany Ravalomanana zany, efa mena chance be dia be Ravalomanana. Jusqu'à tamin'ny hoe natongavany tany amin'ny élection deuxième tour. Jusqu'à tamin'ny hoe nandreseny fa tsy hainy niaro ny droany
Mbola teneny koa zay, i Ravalomanana no naresy tamin'ny élection farany teo iny fa noho ny fanodinana ny résultat nataon'ny ACC dia Andry Rajoelina no naresy. Tsisy analyse honnête. Fantarareo tsara raha ny hoe resaka politika efa ninia fa ny marina tsy azonao lavina. Zay manko ny elanelam-panahy amintsika eto. Rehefa miteny marina tsy azonao lavina dia misy sahirana par rapport amin'izay. Azonareo? Mena chance be dia be Andriamatoa Ravalomanana ahafahany mandrombaka ny fitondrana jusqu'à hatramin'ny ny fidianan'ny vahoaka saingy izao. Ankoatran'ny élection dia tsisy intsony le vahoaka ndeha hidina an-dalambe ka andeha hanao sakrifisy hiady ao amin'ny Ravalomanana. Dikan'izany dia zao condamné isika. Tsy mankatoa ny Andry Rajoelina mitady star vaovao. Ary ny olana manakana an'izay fitadiavana star vaovao zay dia Ravalomanana qui ne veut pas accepter qu'il est le plus faible des meilleurs adversaires de Andry Rajoelina. Il est le plus faible des meilleurs adversaires de Andry Rajoelina. Donc, petranareo amin'ny plasin'ny Andry Rajoelina, ataony deuxième, dia resy minday ary dia mifandray tanana ao amin'ny ACC dia vitandray ianao vahoaka. Misy adidy andrasana ngeda be zany amin'ny Ravalomanana ary maika io. Efa heritaona sy tapany any taky an'io hoe Andriamatoa Ravalomanana, raha tena tianao le firenena, tena tianao ny tanindrazana, tokony hilaza pahabe maso ianao fa hanampy ny tanora ary tsy hilatsaka intsony amin'izany atao hoe processus électoral zany fa hijoro ho ray aman-dreny. Ary mangataka ny tanora hanaraka ny safidin'ny vahoaka amin'ny fametrahana amin'izany atao hoe olon-kendry sy olo-marina. Manana an'izany ny TIM, manana an'izany ny vahoaka, manana an'izany ny HVM. Fa ny tena marina zany amin'izao fotoana izao tsy Andry Rajoelina intsony no vato misakana ny antony hoe hitontona ny Andry Rajoelina fa ngia Ravalomanana. Rehefa tsy kopy amin'izay ianao dia tsy mahay politika ianao zay. Aleo hazava ny resaka. Tsy ny vahoaka intsony, tsy Andry Rajoelina intsony no vato misakana analana ny Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana fa marika Ravalomanana. Satria inona ny antony? Tsisy olona mihitsy andeha hitolona ao ka ho japiana Andriamatoa marika Ravalomanana ny tolona dia izy ny devant eo. Miala anakatsy dia ambody entona. Efa hita ny nataon'ny Ravalomanana tsy hiova amin'iny zaza ao ny tenenao an'izany. Efa hita io nataon'ny Andry Rajoelina tsy hiova amin'io. Jereo ity zavatra nataony tany Sambava. Na isan'ny Ngaravatomanga dia napetrany structurany dia nilazainy tsara somatsara officiellement fa 75 000 ariary. Rehefa avy nivarotra an'io ny olona 1 500 000, 3 500 000 tamin'ny andron'ny Rajoelina. Tonga tany mihitsy officiellement i Andry Rajoelina hivarotra ampitsanganana ny mpamboly sy ny mpanondrana tany Sambava. Mamaly ny fanontanianareo zany directement. Nga William Parker. Tsapanao na mpiova zavatra avy eo izy ny fanakianana sy ny karazany. Famahana boky fanentanana hianatra ny lalàna sy ny sisa. Ny boky fanentanana hianatra ny lalàna toko dia efa misy. Ary ny ty émission ty na mpiova zavatra maromaro fa mety mbola tsy mitokany aminao angamba. Njara ndray aminy
resaka fisolokiana dia dia modikafanao avy eo olona mendrika ianao kanefa nahoana nisy ilay vaovao. Makasitraka. Hain'ity fitondram-panjakana ity toko ny mamorona izay tsy mety ataonao ary anjaranao no mizaka na ohatra hoe manana valiny ny amin'izany. Hitanao tsara ny zavatra hitranga rehefa miverina ny amin'izany atao hoe Madagasikara izany ny tenako dia hitanao ny zavatra hitranga. No TSA ity koa izany dia tsy maintsy valiko ity satria na dia efa nilazaiko ary dia niteraka buzz resaka Zatiasy Ikoto. Amin'izao zatiaista ianao sa kotrista sa radioilista. Nareo zany rehefa mametraka fanontaniana dia mba mizara mba ho professionnel koa. Izany tonga dia afaka tsy mipetraka izany fanontanianao zany hoe zatiaista, ikotista dia avy eo ampianao hoe radioilista. Rono TSA. Mba mahay iza mametraka ny zavatra tokony hoe azo anontaniana. Tsisy idiran'ny radioel miresaka Zatiasy Ikoto mihitsy. Fa tokony hisaraka tanteraka ireo fanontanian'ireo. D'accord? Dia manaraka koa Véronique Lantsa ato hoe zao fa bon sara valomananista. Bon efa napetrakareo ilay izy hoe za efa milaza fa tsy radioilista aloha. Ninona lazainareo? Ary za koa tsy ora valomananista mihitsy na nofy ambakin'ny iova mainty ary ny lanitra. Fa le resaka Zatiasy Ikoto zao naveriko nenona tsara ny adin'izy Menada na ny adin'izy Mindalà c'est selon. Dia tamin'ny voalohany moa zany teny hoe aleoko ny anahy tenenina satria le ray considéreko azafady poste amin'andray. Considéreko ohatran'ny lalàko, ohatran'ny zandriko. Akamako le ry teneniko ny akamako. Mino aho fa il l'a pris positivement, j'espère. Fa ny resaka Zatia hoy dia tsy fantatro le olona dia dikan'izany tsy afaka miteny momba azy aho. Donc je vais prendre de manière globale ity zavatra ity rehefa avy niaino ny resaka ireo sy ny ataka izy contre-attaque ny fanaovan'izy ireo. Zao na i Zatia na Ikoto dia samy diso. Samy diso i Zatia na Ikoto. Zao zavatra teneniko anareo. Rehefa à partir du moment no fo no miainga ao anatina zavatra anankiray dia lasa miteniteny foana ianao. Ary ny fanaovana an'itony zavatra itony tena mila manana rigueur be ianao ary ny rehefa tahinika lasa any amin'ny hoe opa ny zavatra mitranga dia plutôt hamafisana zavatra fa tsy voatery hoe manompo an'ilay olona ianao amin'izany. Dia mety hiteny ianao ko vao malomalo ianao nanompa ny andro rajely hoe petit con. Oui, petit con satria mieritreritra ianao fa hivarotra olona nefa ilay olona efa kopy ambakainao. Dia mendrika azy no paina amin'izay fotoana izay. Fa ity zavatra ity, Zatiasy Ikoto ity tsy hitako loatra ilay enjeu an'izy Menada amin'ilay resaka populisme ve mahazo followers maro ve dia micréer buzz ve sy ny karazany. Tsy azo atao aloha ny miataka olona amin'ny choix de sexe. Satria io zavatra io débat ngeda be fa tsy safidy fotsiny hoe fa safidy fotsiny. Il y a des femmes qui ont dans leur corps le corps d'un homme. Il y a des hommes qui ont dans leur corps le corps d'une femme. Tsy azonao discuter an'izany. Scientifiquement tena problema be zany ary grave be zany. Anisan'ny mbola mampiasa saina ny gouvernement américain io amin'izao fotoana izao. Io resaka transgenre io. Vous avez vraiment une jolie blonde, tout, avec une paire de seins. Mamparara-kivy. Mais atsy ambany, zavatra lava be. Elle a pas fait, c'est pas elle qui a tort. Zay le nature tonga tao aminy. Elle a des beaux seins. C'est une jolie blonde, c'est une jolie brune. Mais ny appareil tonga, tsy le plat.
Fa le tsatoka ozy izy nga afidy zay. Tsy raha afaka mitonga atao fa tsatoka. Tsy azonao atakena am'izany ny olona. Tsy safidiny io. Izy ara mba lasa dala izy. Tsy hitany asiany ny tenany eo amin'ny fiarahamonina. Na ny fiarahamonina raha tsy afaka metraka anazy hoe lahy, tsy afaka metraka anazy hoe vavy. Donc tena tsy mety mihitsy ary tena tsy mety ala ny lalàna européenne ny homophobisme. Ary za koa d'accord am'izay. Tena tsy tiako zany olona homophobe zany. Satria tsy niezaka akory hicomprendre an'le phénomène. Fa maninona le olona lasa poussé te hiova vehivavy. Satria ny ao anatin'ny vatan'ilay manontolo, ny ao anatiny ao, fa tsy ny hitanao maso, no mikaoty, na ny hitatsika maso, dia akorina vehivavy, raisonnement na vehivavy. Dikan'izay oka re tompoko, aza tsaraina le olona. Maro no akamako, tena hoe homosexuel, ilainy. Ka tsara hoe miresaka tsara izy ara ny hira ary tena amin'ny feo milay mihitsy. Tamin'ny mariaziko, Bible, rivo. Ahoana no andeha hanenjehako an'ny olona ohatrany amin'ny safidiny. Ary le izy ny tena problema tsy safidiny. Hery garagiste aty Frantsa. Tsy azonao atao mihitsy zany. Fa raha sanatria ny taminao le izy no nitotona tapitapoka anao zany, io zavatra io hoe ianao tena miteny hoe za tena lehilahy io ndraindray nitotonan'io e. Totona tapoka le izy. Misy ramatoa zay hoa pilote ny vadiny. Nanambady niteraka vavy tsara izy mivady, pilote vazaha zay. Fa tsy hay izay nahazo an'le ritao. Araina le ramatoa heritaona sy tapany tsy mikitika le ozy. Asa ihany ny saiko. Adino no nanapika an'le ordinateurany izy. Fa déclenché tapoko le ry. Teo ny tratrako. Ity vadiko efa tsy atsony izy. Rehefa le copilote miaraka amin'ny maka azy eo, miaraka amin'ny tomobile maka azy eo, ny efa fiancé an'le ry. Ary efa miaraka amin'le ry. Amin'ny ora tsy apozinao no mitotona aminao. Hoe tsy anika le lalanao fa tika ny zavatra efa nitediavinao hatramin'izay. Misy koa zany rahalahy. Ato amin'izaho ty indray dia zao. Natiora napetrak'Andriamanitra. Za aloha tsy makalagy e. Raha izaho manokana hoe ataonao ny oriko nitapesaka ohatran'izao, ny andriko toa ny voatavo, ny lohako toa ny lokosa, ça ne me pose aucun problème. Ça rentre dans la règle du jeu. Azon'olona atao zany. Tsy zany ny andeha ho raha misy olona tokony azoko toriana hoa. Satria manompo hareny, manompo an'izao manao injure, dia ngia Luc Hervé. Fa à partir du moment niditra tamin'itony zavatra itony ito zaho hoe ny zavatra tsy azo milahatao voalohany indrindra dia mitoritory olona. Misy olona anankiroa tena ao nienregistreko tsara ny feony sy ny zavatra ataony à l'aise quand je serai en défense. Fa raha toriako ireo olona ireo dia tena sahako miteny anareo fa ampanetretena mihina nitady kirarony. Ils vont se reconnaître quelque part. Mihina nitady kirarony. Tsy fantako aloha hatreto na hitory azy na tsy satria tsy maintsy mihaino ihany koa ny conseil-n'ny avocatko, ny conseil-n'ny juridique miaraka amiko. Ka raha sery vitanana malavy no hamonoana varotra koa, tsy hanahirana. Raha vao zavatra fo no entina amin'itony zavatra itony dia taraiky ianao. Dikan'izany, samy nampiasa teny fo, na izaho ty na i Kyoto. Samy passionné izy da amin'ny zavatra ataony. Fa samy tsy matady dona. Rehefa manao an'itony zavatra itony ka tsy matady dona dia aza manao. Izay ny zavatra tsotra indrindra. Aza miteny ary aza mananatra olona rehefa tsy matady kritiken'ny olona koa.
Teny inga Ramatoa Espérance Rosalie hoe tsy ny gasy rehetra no afaka amianao tompoko. Tena marina zany satria ny zavatra tenenina amiko matetika rehefa miteny eto ny olona de aza atao ohatrana débat intellectuel izy Monsieur Fleury fa mba ataovy ino izy teo, ataovy mba terre à terre efa miezaka tompoko. Hono Monsieur Fleury, izy aminao no tokony hofidiana filoham-pirenena amin'ny 2023. Fantatro tsara ianao ary nahitako anao voalohany de tany amin'ny fiarahana ny promo ny Olga, promo ny Ditra tany Antsirabe tompoko fa tsy hoe promo ny Olga. Ny Ditra resaka agro zany. Ary isika sy ianao de mifandrena foana eo amin'ny virage eo Ambatobe isa-maraina. Fantatra ianao fa manana finiavana marina mpandrosan'i Madagasikara ary tsapako manana rigueur sy ny sisa sy ny tsy haiko loatra. Iza no fidiana amin'ny 2023 de zavatra teneniko anao de ny Andry ny Rajalo efa tsy mifidy amin'izay ianao de mifanaraka amin'ny Fleury. Azafady ary rehefa raikitra ny fidinana an-dalambe mampijotra andreo de tongava. Possible tonga hatramin'ny 2023 ve ny fitondran'ity raha ny fahitanao azy. Possible tonga hatrany amin'ny 2023 izy satria ny antony de zao ny mpanao politika tsy mandray ny andraikiny. Tsy mahavita ny mission ampanaovana azy ny mpanao politika. Ary Norbert Lala ato misy manontany zany hoe ny écarté ny écarté natao majorité présidentielle amin'ny fiteny azy tompoko. Ny tsy fantako dia ny zavatra fantako hoe tonga de miteny de zao raha amin'izao fotoana izao no ialany Andriamanitra Ratsirahonana i Andry Rajoelina fa tsy hoe i Andry Rajoelina indray no manana kifika ny Andriamanitra Ratsirahonana andeha hanohatra azy na hiataka aminy. Zavatra azoko lazaina aminareo de zao any amin'ny Ratsirahonana ny lakile amin'izao fotoana izao. Aza adino fa manana mera maromaro ny avy. Manana mera maromaro ny avy ary anisan'ny baromètre politika ny Ratsirahonana. Na inona tsy fitiavana ny Ratsirahonana, na inona ny tsy fifankazahoako aminy de ny zavatra marina momba ny Ratsirahonana de tsy azoko lavina. Anisan'ny mahay mitarika vahoaka Ratsirahonana. Anisan'ny mahay mamadika an'izany atao hoe mamadika amin'ny pejy de tonga de tapitapika eo mivadika amin'ny pejy. Talentany zany ary ainy zany. Raha amin'ny zavatra misy ao Madagasikara, izy irery manana an'izay talenta izay amin'izao. Araka ny teneniko foana hoe zarary roa any Andry Rajoelina tsy ho ao majorité présidentielle Andriamatoa Ratsirahonana de lasa indray ireto olona mitapitapy indrindra ireto pro-Ravalomanana manaratsy an'le olona indray nefa olona tonga namana vao mavomavo zany ohatran'ny ranon'ny kopa. Ie hitako iny oronam-peo iny oronam-peo nataon'ny Christine iny fa zany teny anareo na izany Christine zany ary ny fony manontolo efa tsy any amin'izany Rajoelina zany intsony fa à partir du moment izy nanombo mifetsiketsehana izay nisakanany Andry Rajoelina ary niteny izy fa zanako io momba ny siteny de efa tsy any amin'ny Andry Rajoelina intsony. Ary tsy rarahany zay kôty nitsanga teo raha sanatria tonga hatramin'ny fandroahana azy tao amin'ny hoe mpanina. Tsy rarahany Christine zany. Manana ny alahelony izy ary indélébile amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Aza adinareo fa ny zanaky Ramatoa Christine mpanina de nanao sacrifice mihitsy miaraka tamin'ny mamany ampandany amin'ny Andry Rajoelina. Tsy vita moramora zany. Miala ao amin'ny Andry Rajoelina Ratsirahonana na asorina izy na izy tenany mihitsy miala miaraka amin'ny ekipany de zany teny anareo manomboka eo vita Rajoelina. Raha izay no mitranga izay schéma zay izy nanontany an'izy teo hoe 2023 de tsy ho tonga any amin'ny 2003 io farafida be ny avitany io satria ny zavatra fantako tsy Ravalomanana irery no havita hanongana ny Andry Rajoelina fa tsy maintsy misy olona gabarit ohatran'ireny Ratsirahonana ireny ary reny tsy mila miteny akory hoe ahongany de lasa io. Azonareo zay. Donc zay zany ny zavatra mitranga
Isan'ny olom-baovao arotraky ny mpanoatra amin'ny 2023 iny zany izy hoe olom-baovao zany tsy voatery fantatra ho androany zany. Ny sopapa Mabo Teodoro tsy mbola androany zany nivoaka fa ho avy ny fotoana ivoahany. Tena azo antoka ampandresin'ny toy ny teo aloha mihitsy hoe ho avy ny fampandresentsika ny nini ao anatin'ny fotoana tieritreretinareo akory. Zay ngambany. Zay ngambany raha tsy diso aho. Zafady tokoa. Jere tsara le izy. Manjary tsy voavaly ara-dalàna le fanontanianareo dia manjary malahelo nareo. Sanatria tsisy voavaliko, misy mbola tsy voavaliko. Zay aloha dia amafisika eto fa za tsy ora valy manana mihitsy na ho andry rajelona mihitsy. Ninino lazainareo? Ona Fleury, mikianja amin'ny namatsika miarahaba zay tsisy fomba tena mpandresy. Ny lazany Madame Christine fa miasa ao Ambohitriroatra i Norbert Lala Ratsirahonana dia diso tsy manana poste ao izy tompoko. Izy mifototra hydroélectricité tsy miroro no tsy mety tanteraka. Antaninany Andry Rajoelina zany fa tsy zany mamaleny zany tompoko. Fa hovaliako zay amin'ny talata. Hovaliako le hoe iza ny nandoran'ny Manjakamiadana amin'ny talata. Ndao ara. Hanao velomanareo aho, finaritra, mandra-piona daholo tompoko. Dia tsy hoe ho fandrangitana izy ity fa rehefa hiran'ny dilaina dia ataoko hoe za zay mihitsy. Tsy manao procès d'intention amasafidina soa zany sexuel na hoe procès d'intention amina olona. Fa na androany rapitso ahako tonga ny olona teneninareo hoe hitoritory amiko, malala ny fandrosoana izy, efa fandray tanana ny joueur ozy izy nga izy teo tsy Resampa fa i Portos. Fandray tanana ny joueur. Ndao, veloma, mandra-piona tompoko. Izy zay mihitsy, dilaina. Torindrimbe Timanolona Dabdalaka leve fanay Devo dadidindray ny visinao Kanefianao haiteo foana nanompi masoa Tsy mahatsiaro anao zahay raha tsy efa ohatry izay Nefianao tsy misy andro tsy tsimbinanao anay Ambarako eto tsy sinasenja na tsara vintana Fa misy ray piano si piay Tsy velany io resy, tsy velany io kivy Easy as a means, easy as a means, Easy, lanyato kaina nao Nafuni ni twerani, fatini lo janao Kana nino nanzo azamanay Fisyadi uwanao Singisi hafi faizire Nunkianteherana Simahatiaro anao zahaira Tsefa ochizai Nefianao timbisi andro Timbina nao ana Ambarakwe, si senza
Nazzara vintana, fammi serare, piano si pia. Tafela nyures, tafela nyukivi, unangahia. Easy za mitye, easy za mitye. Easy za mitye. Easy za mitye. Andare qui si sede senta Nazzara vintana fammi sirai piano si pia Tafela nyures tafela nyukivi unangahia easy za mitye Itakusire kufeu afaka ni ai matsaru sireri malalakau titeri teri sai refaiz manila kwe itakusire kufeu nitsejia finari ciao manzari deti Isaiah tauku tola fatrau inasumau tontela kau Tico easy day Sisi tua si veli Tu kaku Silaku Tico easy day Sisi tua si veli Mamenwai Refaiz wanila kweli itakusire kufeu to aizao rechizao Kisao kiano leavo injida Tanpanu utara famida Kiankina minao Satiko easy ready Sisi tua si very Tu kaku Silaku Tico easy day Sisi tua si very Ya my life need you Na Isara fiti Tiraniti Ya my life Sitana Hajai ai dunia Tico easy day Sisi tua si very Tu kaku silaku Tico easy day Sisi tua si very
feli nisy rana ty tsapaky fa ny temponao ito foko yandriandrianyasa atua ianao Teriai Nadikiriasa Saginchisi Anina Viaria Silazani Fitiana Matao Chau Sola Vino Kalirizana Amisa Tikwi Why Tatana Kwanila Kweu Singing cheese Tiais Tazana Sisa Swata Tikwi Why Tatana Kwanila Kweu Bingo Faisi Fanatina Bawaiang Uniquato nati Ficava con noi Nadei mangara Usakai kwian Yandi nyantara Feita quando não tinha Seria But it's infinite Segundo beat Então quando why And then in a viaria Se lazani fitiava qual Matao Chau Sao Lavina Kalirizana Amisa Tikwi Why Tantana Kwanila Kweu Singing cheese Twice Tazana Sisa Swata Tikwi Why Tantana Kwanila Kweu Bingo Faiz Fanatina Tikwi Why Tantana Kwanila Kweu Singing cheese Tiais Tazana Sisa Swata Tikwi Why Tantana Kwanila Kweu Bingo Faiz Fanatina Away You know Inera, mandra-piona daholo tompoko an. Anisan'ny tena hira, tena tiako ny hiran-kialavazo iny an, indrindra moa le tantara, maty koa le kelakelaka iny. Tena tiako iny hira iny ary tsy afeniko fa anisan'ny mandona be koa iny hira iny satria mifamatotra ao ny tantara ara-sentimentaly, mifamatotra ao ihany koa ny tantara ara-batana satria raha artista hoe nodimandry de ny tanora zany hoe malasa saina ihany. Mahafinaritra ahy iny hira iny. Misaotra antsika menakavy ary mirary aho maniry aho hoe tafahoana etrika midala ta fa normalement efa manomboka misy conférence ohatrehana zay aty amin'ny circonscription misy anay amin'ny resaka
en marsa zany a, fa ho antsika hamonjy an'le fivoriana amin'ny 6 novambra dia iangaviana isoratra anarana aingana, aty plaisir le izy no atao, soratra anarana aingana satria ho faranana ny atalata ny soratra anarana, ny larobia amin'ny 12 alina, fa raha maromaro tsika dia tsy maintsy voatery maka salina. Zay aloha zany tsara ho fantatritsika rehetra. Ary maniry koa, maniry mba ho avy isika rehetra, isika zany ary mitondra seza plianty raha ohatra aty amin'le toerana anankiray, fa ho préciseko ety ihany moa ny momba an'izay, possible zany mety misy fandaharana ny alarobia fa ny talata aloha za mety tsy ho afaka fa miankina amin'ny izay programa anankiray zay. Mandram-peona tompoko, veloma mahafinaritra ary samby ho tahian'Andriamanitra. Mandram-peona.